eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indraina dia nisy aza ny fifanarahany teo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny syndicat ny mpampianatra izay natao teo anatrihan'ny lehiben'ny gouvernemanta sy ny ministry ny vola sy ny fitanaram-bola sy ny ministry ny asa-panjakana amin'ny iverenana an-dakilasy nanomboka tamin'ity androany ity dia tsikaritra fa mbola niverymaina avokoa ireo mpianatra tamin'ity androany ity. Jemima Radanielna sy Mami Rasamuely. Tsy mbola niverina milony ny sehatry ny fanabeazana, niverina maina avokoa ireo mpianatra izay nanantena hiverina an-dakilasy tamin'ity androany ity. Samy nahitana izany avokoa na nitetsy amin'ny PPLRB na ny CEG Tanimena na ny LMA Biflo. Manoloana izay dia mangataka ny hanemorana ny datim-panadinana ofisialy ireo mpianatra satria efa 2 volana no tsy nianatra ary mbola tsy vita ny fandaharam-pianarana. Androany mbola tsy niverina mianatra? Ie, programanay mbola tsisy vita. Fa malagasy stojao ihany no vita. Dia ilay izy tokony ahempotra zay fa tsy mahaka programme. Amin'ny fahalesana mbola tsy fa. Mangataka ny iverenana an-dakilasy ihany koa izy ireo. Ny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena moa dia nanambara fa hoentitra amin'ny fanaraha-maso amin'ny fitsiriana ny toeram-pianarana anara-maso ireo mpampianatra izay tsy tonga miasa.